Faly indrindra miaraka aminao amin'ity an'ity fandarana manokana izao arahanao izao, iarahana amin'ny tohivaka ny fahamarinana ao anatiny antsoina hoe herinandro ny fahamarinana izay manomboka amin'ity an'ity. Manasa anao ary hanaraka tsy tapaka an'izany mba ahafahantsika sainao miara-mitodika any amin'ilay hany afaka manasitrana an'ity nosy malalantsika ity, an'ity tanindrazantsika ity, mitodika any amin'Andriamanitra izay ravako. Misy tenin'Andriamanitra fototra iorenan'ity tohivaka ny fahamarinana ity any amin'ny tantara faharoa any, toko 7:7-11. Mety efa hainao tsenjery ve izany teny izany? Ampatsahiviko anao nge ilay teny izao ilay voasoratra any amin'ny anaran'ny Tompo hoe raha ny oloko i Andriamanitra izay nantsoina amin'ny anarako no avy hanetry tena, hivavaka, hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Tenin'Andriamanitra iorenan'ity fikambanana manokana miady amin'ny kolikoly, i fikambanana kristianina miady amin'ny kolikoly ny tohivaka ny fahamarinana, miorina amin'izay tenin'Andriamanitra tsy miova izay. Hifampahery amin'izany indrindra isika ao anatin'izao herinandro izao. Raha sitraka ao ety ampiandohany ity fiombonantsika ity anio, andao anie hiara hivavaka isika e. Andriamanitra iray indreto izahay miaraka manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, misaotra anao ny amin'izao fotoana sarobidy izao, ahafahanay miaraka miato kely, miaraka manongila tsofina hiaino izay lazainao aminay. Fa ianao Andriamanitra tsy miova amin'ny teninao ary marina amin'ny teninao ianao. Tena tia an'ity Madagasikara ity ianao, te hanasitrana ny firenenay ary miantomboka aminay izany. Amin'ity an'ity mitenena aminay tsirairay avy ary ampiasao izao fandarana manokana izao hikasika olona maro, hamohanay rehetra mihitsy izahay izay mitolona ny tenanay ho kristianina olonao. Andriamanitra miasa feno ny fanahinao ny miasa any anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Araka ny teny nambarako anao teo, tsy miova ny tenin'Andriamanitra tao anatin'iny tantara faharoa toko 7:7-11 iny. Manambara mazava fa raha ny oloko i Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra izany, tena marina amin'ny teniny io Andriamanitra io, kanefa ohatra ny efa ela ihany izay tsika sy ianao no miandry, no mitazana, aiza ihany izao fanasitrana nataon'Andriamanitra izao. Efa toa haintsika tsenjery loatra ilay zavatra anankiefatra tadiavin'Andriamanitra, takian'Andriamanitra amin'ilay hoe olony ho ataony. Ary mety efa ianao angamba ny miteny ombieny hoe toa ny efa ataoko dia efa ataoko izany efa ataonay fa aiza ihany aza. Dia eo koa izany miara-mandinika aminao hoe fa aiza ary izany ny tena olana. Ary sao dia tsy any amin'ilay zavatra mila atao ny olana, fa sao dia any amin'ilay olona manao azy. Andraso anie hiverenantsika sy ianao vetivety ilay tenin'Andriamanitra teo milaza hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako, hoy ny Tompo, no avy hanao an'ilay zavatra anankiefatra hoe manetry tena, mivavaka, mitady ny tavan'Andriamanitra, miala amin'ny ratsy fanao. Dia izay Andriamanitra ilay miaina, dia mamela ny heloka ary manasitrana ny tany. Ny fanontaniana ravako dia ity: sao dia mila miverina aloha tsika sy ianao misaina hoe fa tena olon'Andriamanitra tokoa ve izany? Izaho sy ianao. Raha ny oloko, sao dia mba diso hevitra lahy sy ianao fa tsy olon'Andriamanitra, akory kay? Fiheveran'ny be sy ny maro ravako ny amin'izany hoe olon'Andriamanitra izany. Asa re inona ny fiheveranao azy? Inona izao ny fieritreretanao an'izany hoe olon'Andriamanitra? Mety hoe mpandeha any am-piangonana?
mety hoe mpanao asa tsara be da be, mety ho an'Andriamanitra, mety ho an'ny tanindrazana, mety ho amin'ny fiarahamonina. Zany ve ny antsoina hoe olon'Andriamanitra? Na inona daholo no mety antsoinao azy, olo-marina sa olona manahoana? Kristianina hoe? Ohatran'ny be kristianina be mihitsy eto amin'ity firenentsika senao ty. Io Andriamanitra io dia mazava fa mitady ny olony izy. Tsy mitady olona tsotra fotsiny amin'izao, fa mitady ny olony mba hanasitranany ny tanitsika. Fa iza nefa izany olony izany? Iza le hoe anazy? Aleo izy Andriamanitra mihitsy no hamaly azy. Fa tsy tsika senao fotsiny no hieritreritra eto am-pitoerantsika eto hoe za izy io, lalina be mantsy raha ohatra ka miteny an'izany tsika nefa izy teny hoe tsy fantatro akory ianao, hatrizay. Andaontsika senao hijery tenin'Andriamanitra anankiray mamaly an'izay fanontaniana izay indrindra any amin'ny Jaona. Tenin'i Jesosy izay any amin'ny Jaona toko 9, andininy 1:30. Sokafy any amin'ny baibolinao hoe ao amin'ny Jaona toko 9, andininy 1:30, izao tsara ny tenin'ny Tompo aho hoe hoy Jesosy tamin'ireo jiosy nino azy. Raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Raha vakintsika amin'ny dikateny iombonana izany tenin'Andriamanitra izany dia izao ny soratra hoe dia hoy Jesosy tamin'ireo jiosy nino azy, raha maharitra mitana ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Raha saintsika havako amin'izay miainga amin'izay tenin'Andriamanitra izay, mizara telo mazava ny olombelona eto ambonin'ny tany. Misy aloha ny olona izay andeha ambarako hoe tsy kristianina ninonina mihitsy izy e, tsy miasa saina amin'izany, maha-kristianina izany. Misy indray ny karazany faharoa tena mihevitra ny tenany fa kristianina kanefa tsy mpianatry Jesosy. Ary misy kosa le tena kristianina izay tena mpianatra ny Tompo. Tsy hoe akory ny fiainana maha-kristianina antsika dia izany mantsy mety eritreretintsika hoe ohatra misy dingana angamba izy io, dia mety misy dingana hoe manao kristianina tsotra aloha, dia avy eo kelikely dia rehefa manomboka antitra iny dia manao kristianina, aleo amin'izay manao mpianatra izany Jesosy izany e. Dia avy eo amin'izay manao matimatotra kokoa hoe kristianina, manao mpianatra mihitsy aza. Tsy ohatr'izany ny fiainana kristianina e. Tsy izay, fa ny dikany hoe kristianina dia olom-baovao. Hoy Jesosy milaza tamin'ny Nikodemosy any amin'ny Jaona toko 7. Olom-baovao nateraka indray, nandray ny natioran'Andriamanitra dia lasa mpianatry Jesosy. Ny tokony hoe izany raha afaka, tsy misy an'izany kristianina tsy mpianatra ny Tompo izany, fa ny kristianina rehetra dia tokony mpianatra ny Tompo. Ary raha miteny izany ilay tenin'Andriamanitra tany amin'ny tantara faharoa toko 7 hoe raha ny oloko ka adikatsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany, dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny mpianatro. Izany le olon'Andriamanitra dia le mpianatra ny Tompo, le mpianatry ny Tompo. Fanontaniana mipetraka ravako, tena mpianatra ny Tompo ve ianao? Tena mpianatra ny Tompo ve ianao? Ahoana no hamaritana fa mpianatra ny Tompo ianao? Izany indrindra no andao hiarahantsika senao mijery amin'ity herinandro ity. Fa io Andriamanitrantsika io dia tena mitady mpianatra hiara-hiasa aminy, hanasitrana ny tanitsika. Raha jerentsika ilay teny tao amin'ilay Jaona toko 9 teo, dia hoy ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe Jesosy milaza an'ireo olona milaza ny tenany fa mino azy hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Fa inona tsara aloha ny ambaran'i Jesosy amin'izany hoe ny teniko izany?
asa raha voamarika aho fa le tenenin' Jesosy ao anatin'ilay izy dia tsy miteny izy hoe raha maharitra amin'ireo teniko, fa hoy izy hoe maharitra amin'ny teniko. Raha jerentsika amin'ny teny fototra izany dia manambara zavatra tobolongan-javatra anankiray. Ny teniny manambara zavatra tokana. Ny amin'izay fampianaran'i Jesosy iray manontolo izany, tsy hoe ny sasatsasany, tsy ny sasatsasany fa le fampianarany iray manontolo. Asa raha azonao an-tsaina fa ny Baiboly iray manontolo dia manambara an' Jesosy. Any amin'ny Jaona toko 5:5-7 dia miteny Jesosy hoe dinihanareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy ahitanareo fiainana. Ny soratra masina hoy ny Tompo no manambara azy. Rehefa niresaka tamin'ilay lehilahy kely anankiroa, mpianatra anankiroa teny amin'ny lalany Emaosy koa ny Tompo dia nilaza izy any amin'ny Luka toko 4:27 fa ny soratra masina miainga tany amin'ny tantaran'i Mosesy ny mpaminany dia manambara azy Jesosy. Manambara ny Tompo. Ny dikany le hoe tenin'Andriamanitra izay mila tazomintsika sy aretantsika dia tsy hoe fahalalahana mahabelo fotsiny, tsy hoe fahaiza-miteny, fahaiza-mikabary, moral tsara lahatra dia asiana haingo-teny hoe Jesosy na hoe Tompo avy eo amboniny. Tsy izay. Fa le tenin'Andriamanitra mihitsy, le tenin'Andriamanitra iray manontolo. Ahoana no hiazonantsika, ahoana no hitazomantsika an'izany raha tsy eo an-tanantsika akory ary le izy? Ahoana no haretantsika amin'ny tenin'Andriamanitra raha tsy ananantsika akory ary le izy? Havako, mila anananao ny tenin'Andriamanitra. Izany no mamaritra hoe mpianatra ny tompontsika manana ny tenin'Andriamanitra. Manontany anao aho zao, inona nga zao ny zavatra eny an-tananao eny? Na hoe andeha ataontsika hoe inona ny zavatra mameno ny saintsika, na hoe mitazona, miazona, misintona ny fifantohantsika ao anatina tontolo andro anankiray. Ohatran'ny hoe mora voasintona ny vaovao ratsy izany tsika asiana hoe rehefa misy vaovao ratsy dia ranga daholo na sofina na maso, inona hony? Dia izay no ao anatintsika ao. Ohatran'ny mora voasintona izay azahoana vola, ranga be mihitsy vao misy resaka vola. Mora voasintona ny sitrany haikely, toa izany no miazona ny fifantohantsika asiana ao. Rehefa misy tranga miseho ve? Moa ve misy tenin'Andriamanitra hitodiantsika? Fa izany ange ny antsoina hoe mpianatra ny Tompo hoe mitodika any amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mierikerika amin'ny zavatra isan-karazany eto ambonin'ny tany fotsiny. Misy tenin'Andriamanitra andehanan'ny saintsika ve? Rehefa misy zavatra miseho sa avy dia mipenipenina mitady vahaolana amin'ny maha olombelona, avy dia mimonomonina mimenimenina, na avy dia mitady izay hanomezan-tsiny an-dranona na ranona. Havako, tian'Andriamanitra tsika hitodika any amin'ny teniny, any amin'ilay tenin'i Jesosy, any amin'ilay tenin'i Kristy, any amin'ilay Baiboly iray manontolo izay manambara manontolo an'i Jesosy. Fanontaniana ho antsika sy ianao, manana fotoana ve tsika hamakiana sy hianarana ny tenin'Andriamanitra? Ny marika raha havako mampianatra ao anatina sekoly anankiray ny olona anankiray dia tonga mianatra izy ry tsy hoe ny soratra anarana fotsiny izy, fa tonga mianatra izy. Aiza ve ianao dia tenenina hoe mpianatra ana sekoly anankiray nefa na dia adiny iray ary ianao mbola tsy nianatra tao mihitsy, na amin'ny fampitandavitra na amin'ny fanatrehana ao an-dakilasy. Fa mety mpianatra matoto koa ianao raha izany. Andao hoe mba jerena tokoa ny fandaharam-potoanantsika sy ianao ity.
ao ny ahalalana hoe tena mpianatra ny tompo tokoa ve isika. Jerena kely ny emploi du temps, fandaharam-potoanantsika ao anatin'ny iray andro. Misy fotoana hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra, hianarantsika ny tenin'Andriamanitra ve? Raha ohatra ka indray mandeha isan-kerinandro ihany izany ny ananantsika, na isaky ny krismasy ihany ry dia azafady ry se efa izany ny mbola mampiletika an'ity firenentsika ity any ambanin'ny tany any. Satria ahoana? Satria tsika sy ianao mieritreritra hoe olon'Andriamanitra nefa kay tsy mpianatra Jesosy akory. Teboka farany izay tsy piantsika sy ianao amin'ity anio ity. Ilay tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo. Amintsika teny ombonana izy miteny hoe raha maharitra mitana ny teniko ianareo. Inona ny dikan'izany re? Inona ny pratikan'izany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao? Manohy, mankatoa izay lazain'ilay tenin'Andriamanitra. Izany ange ny dikany hoe maharitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra e. Eny re, ohatry ny tena be dia be mihitsy ny tenin'Andriamanitra toa haitsika sy ianao tsenjery. Tsy ny fahaizantsika azy ange no midika hoe haitsika ilay izy ka tena hoe kristiana hointsika se. Ny fampiaratsika azy, ny fankatoavantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy resaka fihetsem-po indray mielatra ny ravako hoe ny maha-kristianina tsika. Eny re, hitako mihitsy mety hoe mitovy antsika sy ianao. Toa mahery fo be tamin'iny fotoana nitokanana diakona, tokanana ny rehetrarehetra mihitsy, mpandray fanasany tompo, diakona, loha olona, mpiandry, inona daholo, fahasoavana be. Fa izao nataontsika inona daholo izany izao ilay tenin'Andriamanitra efa nianarantsika hatramin'ny sekoly alady tamin'ny nanomboka 3 taona ka mandra-pahatonga 5 taona ianao izao. Adino ny tompo amintsika ny ireny e. Ny tena mpianatra ny tompo dia manohy, mankatoa an'io Jesosy io. Fankatoavana miainga amina finiavana avy any anatin'ny fontsika any. Finiavana feno faharesen-dahatra. Resy lahatra tanteraka hoe tia io Andriamanitra io, satria izany no hitako ao anatin'ny teniny ao. Izany ange ny dikan'ny tenin'Andriamanitra. Taratasym-pitiavan'Andriamanitra ho aiso anao, na nitenenany na nolorany an' Jesosy, hitenenany amintsika ny zavatra nataony tamintsika, na nolorany an' Jesosy hisolo atsika mba tsy isika no ho faty noho ny helokontsika, fa nalohany izay trosam-pahotantsika izay, dia afaka miaina afaka isika sy ianao. Rehefa hitako tao amin'ny teniny izay fitiavany azy, dia ahoana? Dia tonga mihitsy any anatiko any, voatosika izay fitiavana izay, hoy tsara Paoly apôstôly miteny hoe ny fitiavany Kristy no maniry anay. Ho ravako, izany olona resy lahatra ny fitiavan'i Jesosy izany no tsy misy intsony ve? Andeha ataoko hoe tsy misy intsony, fa toa mihavitsy dia mihavitsy amin'ny firenentsika. Tsy tahaka ny tamin'ny andro lasa, toa tamin'ny andro lasa dia nisy an'izany rasalama martiora, nisy martiora be da be, vonona ny ho faty, vokatry ny fankatoavana an'izany Andriamanitra hitany ao anaty Baiboly izany. Izany ravako no tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao ankehitriny. Vokatry ny fandraisantsika ny teniny, vokatry ny fandraisantsika ny teniny, dia vonona isika ny hankatoa azy. Mitady tena mpianatra io Andriamanitra io, tena mpianatra tia sady mankatoa ny teniny, mijoro amin'ny fahamarinana, ninninina sandany, mijoro ho an'ny tompo. Zary sakaiza, zaravako vonona ho amin'izany, ary ianao andao hiaraka isika, fa izany ny tadiavin'ny tompo, tena mpianatra ny tompo, hanasitranany an'izao firenena izao. Andao ina hivavaka isika. Andriamanitra iray misaotra ny amin'ny teninao tsotra, mivantana any anatin'ny fona ihany,
mampiseho anay, mampieritreritra anay raha tena mpianatra ao marina tokoa izahay. Na toa saritsary ihany, amin'ity anio ity, ampy izay no mahatoa kristianina tsotra angaha fomba fieritreretanay azy. Ay, tsy misy an'izany ao anatrehanao, fa mitady tena mpianatra ao ianao. Vonin'izahay Jesosy a, raiso ny fanoloran-tenanay tsotra. Tsy hainay amin'izao izany, fa mila ny fanahinao izahay. Miasa ty anatinay, manome anay fahasahina, hijoro amin'izay teninao fantatray, na inona sandany. Sitrano ny taninay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.